Marina ty mbola ho ifampizotsika eto a azafady a tena mialatsiny zay tsy hevitra am'izany ka ny afatra amitsika rehetra dia zao a itsika zay mbola any atokantrano any zay mbola mety misalasala esory ny tahotra za tsy antso anareo hoe tongava ty amagro zay tsy hoety tsony andao re ifanometanana nareo ve mieritreritra fa raha misy zavatra kely fotsiny azo anikadrana anatsy efa nigadra ohatra zay fa matoa za samijoro mitsangana eto mandehandeha eraky ny tanàna eny a fa marinana ny anany takiko a ary tsisy zavatra tahorako ao anatin'izany mba ampitahokelena eny zavatra nisy misy milaza fa vity zay mba meo alalana kely zay eo amin'ny 13 mai eo fa ampisehoko vidéo nareo ampisehoko vidéo tamin'ny faradoboka natao teo Ambojatovo na ny karnaval nataona eraky ny tanàna teo dia mampitahara misy olona ohatran'izany teo aoko zay a ny fanabadona ny malagasy zahay tsy bato ary aoka koa zay a ny efamiretana ka isak'izay isy anao zavatra dia menasena foana hoe hosamboronay tsy mandaitra ty zany zay dia teneny raha tena matoky valeur nareo a avelao zay andeha raha ho hitanareo zany vitsy zany ary zay raha vitsy raha lazainareo fa vitsy zay a tsy natahoranareo mihitsy na kely azy raha lazainareo fa vitsy zay a tsy nampiasanareo zay fahefana rehetra nataonareo ka nome farany fangalaranareo vato fa zao a mialatsiny zay a tena basy ny fitiavana izy ty a tena elanatsiny a fa zay tsy hemitra ary teniko zany a zay andaisanareo anazy tsy maninona fa samy lelanao sorandreny menaka oatsy ao amin'ny tribunal administratif zany zao a ny raharaha ao ny baolina raha ny filazantsika azy zay tena mianao antsoava ho an'ny fitsarana aloha mba tena fitsarana marina no atao zay tsy nitory a honihony ary tsy nitory zavatra tsisy pirofo fa zavatra tena misy pirofo ary misy vavolombelona daholo a ny fitoriana zay nataonay tao alohan'ny voan'ny didy zany a dia zay no afatra dia hoe azavao aloha ny tsy fihetezana rehetra tao anatin'iny a fifidianan'iny andray ohatra tsotra fotsiny a makasika n'lisy mpifidianana zay lazaina fa araky ny lalàna dia tsy tokony hokitihana mihitsy fa maninona ny tamin'ny élection législative no 730 860 ny liste ny inscrit ary maninona ny tamin'ny communal no 731 792 misy a bureau de vote raha tamin'ny député izy a 600 ny nombre ny inscrit ary tamin'ny communal lasa 602 azafady nieritrerititsika fa miampiro fotsiny a ny lisy mpifidianana nefa ny tena zavatra nisy a rehefa natao ny pointage tao amin'le izy a nanalany olona folo le izy a dia nampidirany olona 12 zany ny zavatra nisy tao anatin'ny fifidianana iny misy milaza fa hoe matatesa resy zay raha tena resy tamin'ny fahamarinana tena anginy fa nareo mba matokisa valeur raha natoko valeur nareo na dia tamin'ny fahamarinana ary mbola
hitiky ty akoatran'ny androany hoe ataovy lisy mpifidiana atao hoe lisy mpifidianana iny raha matoky valeur nareo fa aza mialokaloka foana ao anatin'ny resaka hoe lalàna tsy ara-dalàna ohatr' zany raha natoky valeur nareo tsy ny président république mihitsy ny andeha hanao propagande anareo ka zay ny ataoko hoe raisiko adidy hoa mihitsy ary adidy masina ho raisiko ny tsy fiemorana amin'ny fitediavana an'io nareo atody miady ambatra fa nareo mamerany teny an'izay fa reo olona lasa vato androany reo avy atody reo maty ka zay nampatsahivonandro zalahary hoe sao dia efa mieritreritra fa vato androany pièce sady no mizara amin'ny vato e dia hoe tsy mantsy na atody omaly fa zahay raha atody mbola ho vato ary ny avato atsika dia tsotra rehefa tonga saina daholo tsika fa miatra amin'ny taolana ny zavatra ataon'ireo dia lasa vatotsika misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra tsy nampanidina any koa tsy nahandry ka zay le izy tsika zany manapitra mihitsy aloha hoe atretony ny atao hoe ara-dalàna ny tapitra fa rehefa tapitra ny ara-dalàna tsy mahazo valy antsika alavantay ozy le namako zay eto amin'ity firenena tya misy olona zatra mamendro manambitamby hoe rehefa mena 13e mois nareo dia faly ampsoloina 13% ka hamanareo dia mety ndawaro hitako zany fa rehefa tapitra fa tsisy olona teto hoe ka rehefa hitsahanao le maha-olombelona anazy dia ho tambatambazonao amin'ny bombo izy dia anay fa andramo ary fa tsika dia miteny aminareo ary manantitra anto tsara lay fifampiresana sy fampitana ny zavatra zay tiatsika atongavana sy ny tiatsika atao mbola tsy mahavita ny adiditsika rehetra mbola ianao resy lahatra ny tongeto fa atadidio fa nangira-botsy mihitsy eny ambojatovo nanaovanareo anazy tamin'ny faradoboka fa ny fantako fotsiny dia zaho ok zay ty fitenena ny laisany hoe nary aty maresy lava ty n'olona resy lava zany tsy manahirana anareo mamaly anazy fa isanandro laisa dia mamaly anay ny asanareo ao ka raha maina olona tsy haiko eo firin-jato manao compte fake alefa ty gazety rehetrarehetra ty oui rina e maître ianitra e gelona kely e raha ohatra ka resy lava zay tsy nandaninareo an'izany aninona nandanina connexion olona resy lava fa matoa zay andaninareo an'izany rehetra zany mataka nanareo raha ny zavatra angatantsika dia farany tsotra indrindra raha ny fitsarana ny any amin'ny fitsarana ny fomba rehetra ahitanany marina dia azo angatahana daholy ary azo jerena daholy ndikan'izany ny fampitahana ny lisym-pifidianana tamin'ny tsolo-bahoaka sy tamin'ny communal teo lisym-pifidianana natao soni azo atao tsara no mijeren'izany dia mora ho anareo ampitsara amin'ny tribunal administratif ny miteny hoe marina voalazanareo fa tsy mitovy ny lisym-pifidianana nampirahana zao aho za hoe manahirana anareo le izy tsy ny mpitsara fotsiny fa ny mpitondra sy ny mpamebaiko satria zao mamono teny izy rehefa nao an'izay ady amin'ny fahamarina dia zavatra ataontsika ty ny resaka fifidianana aloha ny atombohany zao rehefa tsy voavay io ho avoaka antsika daholo tsy fahamarina rehetrarehetra eto amin'ity firenena ka mbola dia voamanomboka
servitany anamalao tsy amolona vatotra koa ka mba eno izahay eno ny be ny tanàna kandida eno ny olona rehetra iara-miantso zay ary mino fa hoenina amin'ny tribunal administratif ny antsoantsika rehetra ity feon'andriamanitra feon'nybahoaka hozy izy feon'andriamanitra fa feontsika eto tsy mijanona eto magro fotsiny fa hoentitsika any tena mba napetraka kosa tena hoe tribunal miady amin'ny fanjakana le ao ka mino ho apetrako ty afatro ty iady amin'ny fanjakana marina ianareo tribunal ro mpitsara rehetrarehetra 20-30 mahery eo anatin'io trano iady amin'ny fanjakana nareo fa amerary ny vahoaka amin'ny zavatra tsy rary ny aina omena vola ny mpiasa mpampianatra ao anaty birao 360 000 francs tsirairay ny mpampianatra zay mamono tena mampianatra mitazona lakrea dia omena vola 9 000 ariary amintsika amin'tegny zao dia menomenona ny mpampianatra any mefatany tomasiny vokatry zay fomba fitondrana firenena zay tsy agnaty budget mpanjakana zany fa dia vola madinidinika any zarazaraina zany mampanina ny mpampianatra misaotra anareo abiaby satria dia tena hita hoe vonina dia vonina tokoa anareo le tahaka anareo aby dia andro any ty dia vita ny andraisana izanaky fianaranteny dizao ny hafa sy avy taminay agny dia zao nisy fitaloha zay taminay tagny hoe roso ty saiboky koa ia zao mitaro aminareo zao dia kandida victime tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka teo igny tokony ho ary deputena mbalavao fa nihala sy fanenika dia rony nataony ao hatam'izay voasanegny nandray andro tamin'ity tologna ty ary voafidy anisany filoha lefitry ny mouvement ny hesiky ny olo-pirenena miady amin'ity rabaty ty agnaisa matazy ny hafa sinay dia zao sary taninarivo rery ty fefa ny Madagasikara manontolo ka le hanareo vonina agnahy pare hanareo aza miagna gegy loasy ny hiatanareo igny ny filoham-pirenena ny fifidianana nangalarinareo mivato nataonareo koa ny député zao ny hiatanareo koa ny ben'ny tanàna agnahy firenena koa hanareo aza misososo biban-davaka anareo amin'ny fitondram-panjakana eo ny vahoaka no andrianina fa sa zay tianareo ro ataonareo eo ka dia zay metimety aminareo ro apetraka anareo eo fa manomboka am'izao hihesika ny vahoaka agnaisakety na kely nohanoho anareo fa samy miana sasika avoay marina zay nitakianay zay tsy manakatsy mivoaka ny tena marina rehetrarehetra miaro ny safidinay izahay na iza faly na iza tety mety mitaky ny safidinay izahay avoay ny marina mitaky ny fitsarana zay avoay marina miaro ny tribunal zay amoka ny tena fahamarinana tsy miala eto zay ary ty zay amin'ny 13 mai io zay zany tonga eto zay tonga eto amagro hitaky ny fahamarinana satria efa be loatra tena efa maro be zany ny zavatra tsy fanarahan-dalana natao zao fitondrana zao teto amin'ity firenentsika ity marary zany zay mieritreritra hoe jadradradrana foana hoe ny tanora ho avin'ny firenena nefa mpitehana foana le firenena dia mahatsiaro tompona andraikitra izay dia mijoro ary izay dia iantso ihany koa ny tanora namanay manentan'izany zay hoe tonga ava isika mijoro isika hiaraka hitaky ny fahamarinana fa efa fotoana zao efa tsy raro ny tsony ny zavatra misy eto ahodikodina foana ny safiditsika dia ho aizany efa raha tsika ty itsika no tompon'ity firenena ty raha pitso ka okitsika hijoro ampizay velorana atao mitondra fanjakana fa zay zany dia iandry ny valim-pifidianana zay voaka ny fitsarana amin'ny herinandro io fa mamoana zavatra tsy mety eo hoe fa hitanareo zany lohany ambany tanàna zany fa hitsangana amin'izay zay ambany tanàna tora joro ary hitaky ny fahamarinana tsy anaiky intsony ary tsy embotra fa tena hijoro miaso ao tanora namako rehetra
tongava iaraka hitaka famarina antsika raha natsapateny ianao fa nifita amin'ity fifidianana be ny tanàna ity tongava manatevina antolona ary omena antsika eo ny fotoana rehetra sy ny zavatra atao rehetra amezo antsika ho avy daholo itsora famarinana mandrakizay tsika. Ny antony andraisana zao tolona zao dia mba hanjakan'ny fahamarina eto amin'ny firenena mba hisian'ny fampandrosoana sy ny fivoarana ary indrindra ho an'ireo taranaka aoriana mba tsy hopotika ny firenena mba hiverena ny sotoavina malagasy dia manentana antsika rehetrarehetra zany na viaiza mba hijoro amin'ny fahamarinana mba hanampy amin'izao tolona zay hatrehany izao satria zava-dehibe zao ho an'ny firenena fa tsy ho an'ny olona tsotra fotsiny fa ho an'ny firenena manontolo fa tsy ho an'ny Antananarivo irery ihany. Miangavy atsika tompoko tongava amin'ny tolona tongava mamonjy ny antso rehetra zay mba ataon'ireo mpitarika dia misaotra tompoko.